Ampifaliana trano no entinay miarabanao amin'izao fotoana manokana izao izay voatokana iarahantsika eto amin'ity fotoana ity, iarahana mandinika sy mamakafaka ary misintona lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Koa mangataka anao mba hanaraka izao fandaharana fotoana manokana izao hatramin'ny farany, ary indrindra mba hifantoka ao anatin'ny fotoana izay iarahantsika eto ary hahazo fampaherezana sy hery avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fitahinao ka mbola tonga eto indray hiaraka hamaky ny teninao. Mamindrafo aminay, mamelany elokay ary mitalaho ny fanahinao masina izay hitari-dalana hatrany hiasa ao anatinay amin'ny alalan'ny saina sy ny fo mba hahazoanay mandray tsara ny afa-pamonjena avy aminao. Ny vavaka dia tononona ary angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohahevitra, ny lohateny fahadimy dia mbola hosotomintsika ihany avy amin'ity Matio 5:20 ity. Mahafinaritra ity boky ity ary mahafinaritra ity toko ity. Anisan'ny toko anankiray izay mba tiako ny toko 5:20 amin'ny Matio. Raha mijeritsika rehefa avy mananatra Jesosy Kristy, rehefa avy mananatra izy dia manome teny fikasana. Rehefa avy nananatra izy dia manome teny fikasana. Raha nananatra izy fa tsy maintsy miova tahaka ny zaza ary tsy maintsy manana faneitretena, tsy maintsy miala amin'ny toetra manafitohina ny hafa, dia nanome teny fikasana izy fa ny nahatongavany dia ny hamonjy ny very, hitady sy hamonjy ny very. Rehefa nananatra anay izy ny amin'ny tokony fampitondrantsika ao anatin'ny finoana dia manome teny fikasana indray izy androany. Betsaka mantsy ny zavatra manahirana ao amin'ilay fifampitondrana ao amin'ny maha-kristianina. Misy zany dia ireo izay efa manana fahazarana manome tsiny mandrakariva. Raha sendra misy olona latsaka ao anaty fahadosoana dia indraindray koa dia manantena zany ilay olona fa dia ho tambatambazina foana izy, tsy mba hanjaranao kosa mieritreritra ny amin'izay tokony hialana amin'izany fahadosoana izany, fa hitarika anao amin'ny fahaverezana anie zany. Matoa ilay olona mba miezaka mba mitaonanao amin'ny mpitiavana dia manatanteraka ny eraky Kristy izy, fa ianao kosa aza dia miandry ho tambatambazina. Misy ray aman-dreny izay dia zao ny teniny hoe tsy fanambatambazina koa neny makany an-danitra zay dia tambatambazina foana ve ianao ve dia tsy ahatsapa hoe mila an'izany, hoe mila famonjena. Anjaranao zany no misafidy. Androantsika dia hijery lohateny anankiray, teny fanomezan-toky omeny Kristy amin'ity Matio 5:20 ity. Rehefa avy nananatra Kristy fa ny amin'ny tokony fampitondrana, ny amin'izay latsaka ao anaty fahadosoana, dia eto kosa izy dia manamafy fa tokony hiaraka hivavaka ary tsy tokony hanao atsirambina ny fiarahana mivavaka isika. Ao amin'ny Matio 5:20 ka ny 7:20 sy ny 20 no vaky itsika. Ny 7:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Manome toky Kristy fa raha misy aminareo na dia roa fotsiny aza mifanaiky hangataka zavatra amin'ny ray any an-danitra dia ho azony zany.
manome toky zany fa ny fiaraha-mivavaka dia zava-dehibe. Betsaka ny olona no kamo mamonjy fiaraha-mivavaka fa mazoto mamonjy atsapanahy ary mazoto mamonjy mihaino toroteny. Nefa eto ny tena azahoana valim-bavaka, azahoana izay angatahana dia ninona? Fiaraha-mivavaka. Ary tena manome toky Kristy hoe lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaika ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony amin'ny raiko izany. Aiza indray no misy teny fikasana tahaka izany? Zava-dehibe aza miady rery. Aoka hiara-mivavaka isika, aoka isika azoto ho amin'ny fiaraha-mivavaka mba hananantsika toetra tsara, hiala amin'ny toetra manafitohina ny hafa. Mety efa toetrantsika mihitsy zany, dia mba mangataka isika hiala amin'izany, tsy vitantsika rery zany, mila fiaraha-mivavaka. Aozy izy Kristy hoe iny karazany ireny dia tsy afaka raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadikanana. Ilaitsika ny miara-mivavaka rahalahy sy anabavy malala isany, ary mila mazoto ho amin'izany fiaraha-mivavaka izany tsika mba hanalantsika amin'izay toetra ratsy na ny fiaraha-monina isika samitsika na ny fifandraisantsika manokana amin'Andriamanitra. Dia ilaitsika ny manana izany fotoana izany iarahana mivavaka. Ao amin'ny andininy faharoapolo, fa na aiza na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Mbola toky ihany ny men'ny Kristy fa rehefa miangona hivavaka na roa na telo dia aiza izy? Eo afovoany izy. Ampirisihina mandrakariva isika hazoto sy hamonjy fiaraha-mivavaka fa zava-dehibe ho antsika izany. Fitahiana, fampanantenana, teny fikasana omen'ny Kristy ho an'ny mpianatra, ho antsika vahoaka an'Andriamanitra ankehitriny izany fiaraha-mivavaka izany handraisana ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Ireo kristianina taloha dia nanana fahazotoana ho amin'izany. Raha mijeritsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy faha-efatra amby folo, ary izany ny tena nampandroso ny fiangonana voalohany dia ny hafanana tamin'ny vavaka. Asan'ny apôstôly toko voalohany ka ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Ireo rehetra ireo dia niraisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahiny. Nanana fahazotoana naharitra ho amin'ny fivavahana, niraisaina. Dia tsy mahagaga raha tamin'ny andron'ny apôstôly nisy an'izany hoe ao anatin'ny ray andro misy olona maro atao batisa, manolo tena ho an'Andriamanitra, mibebaka, satria nanana an'izay firaisan-tsaina ho amin'ny fivavahana izay. Zava-dehibe ny fiarahantsika, ary matetika rehefa mamaky ny baiboly isika dia amin'ny fotoana fiaraha-mivavaka no androsahan'Andriamanitra ny fitahiny dia ny fanahy masina izany. Amin'ny fotoana fiaraha-mivavaka no androsahan'Andriamanitra ny fanahy masina. Amin'ny fotoana fiarahana mivavaka no androsahan'Andriamanitra ny fitahiny. Aoka isika hazoto amin'izany fiaraha-mivavaka izany fa manome toky Jesosy Kristy fa na roa na telo, maika moa fa isika rehetra hoe miraisaina tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly hoe raha ny fiangonantsika miraisaina ho amin'ny mivavaka sy maharitra amin'izany, manome toky Kristy fa ho valiana izany vavaka izany ary handray valim-bavaka avy amin'ny ray isika. Anisan'ny zava-dehibe ny antony anaovantsika an'io vavaka io satria mitondra fanasitranana ho antsika izany, na eo amin'ny toetra na ny ara-batana. Ilaitsika ny manasitrana ny ara-nofo sy ny ara-panahintsika. Ao amin'ny Jakoba toko 5 ny andininy 9. Koa mifaneke heloka ianareo, tsy ampy fotsiny zany ny mifamela heloka eny ary fa voavela ny heloka ao dia samy miala. Fa ahoana hozy izy? Ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo.
ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Inona ny alefany voalohany? Mifampiaikeloka, mifampitsotra, samy mazava fo. Mazava fo. Ary rehefa vita zay, dia tsy hoe heny ary fa dia efa samy nazava fo zay dia amin'ny manaraka indray. Fa mila mifampivavaka mba tsy hidiran'ny fakam-panahy. Ao marika toko 4:7-7. Miareta tory ianareo ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa nofo tsy manan-kery. Ilayntsika ny mifampivavaka ary ilayntsika ny miara-mivavaka. Aoka ho velomina ny fiaraha-mivavaka ao an-tokantrano. Aoka ho velomina ny fiaraha-mivavaka ao amin'ny fiangonana. Reny vondrom-bavaka ireny. Amin'izao fotoana sarotra iainantsika izao. Tsy fantatra ianareo na mba mahafantatra fa efa mihasarotra ny toe-javatra iainantsika ankehitriny. Ary arakaraka ny androsoan'ny taona no androsoany koa faharatsiana amin'ny zavatra iainantsika eto tany. Noho izany mila tokony handroso mafimafy kokoa isika amin'ny fiaraha-mivavaka. Ilayntsika ny mivavaka, ilayntsika ny miazona an'izany teny nomeny Kristy izany. Satria tsy olombelona izy ka handainga. Andriamanitra tsy olombelona ka handainga. Fa rehefa niteny izy dia ho tanteraka ho toa ny fikasany. Ary fifaliana ho an'Andriamanitra ny manome valim-bavaka ao antsika raha manantanteraka izanysika. Ny faniriana, ny etaetam-po dia mba hiroborobo, hiamitombo ary hiraisaina ny fiangonana hamonjy fiaraha-mivavaka. Ary amin'izay fotoana izay dia handray valim-bavaka. Fanaontsika mantsy ry havana dia mampalahelo. Indraindray rehefa misy zavatra sarotra amin'iseo dia tena miady mafy mihitsy fa mba ho eto amin'ny-bavaka ao e. Andeha isika hiaraka fa tsy hoe mba ho eto any. Samy sahirana amin'ny fiainany olona dia ianao aza miteny hoe mba ho eto any ny anahy fa za tsy afaka manao. Fa aleontsika miaraka. Andeha isika hiara-mivavaka ary izany ny baikon'i Jesosy Kristy ka na aiza nafiry rehefa mihoatra ny roa dia efa eo afovoan'i Kristy ary mampanantena izy fa ho valiany izany vavaka izany. Engania isika mba hanana fiainam-bavaka ary mba hazoto mamonjy fiaraha-mivavaka ary handray ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Tanteraka amintsika rehetra ny izany teny nampanantenain'i Kristy izany. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao hatrany izay ary makasitraka satria lehibe ny fitiavanao. Atoronao avokoa ny fomba rehetra eny hatramin'izay andraisanay ny valim-bavaka aza dia efa asehonao sahady izany mba hampazoto anay hiray fo, hiray saina, hiara-mivavaka. Matetika tokoa izay no kivy, matetika tokoa ny tsy manam-potoana sahirana ho amin'izany. Mangataka nefa izay aoka ny fanahinao masina hitona anay hanome fahazotoana, hanome fifalim-po, hanome firaisan-tsaina ho amin'izany fiaraha-mivavaka izany. Ary ny ankohonana ny fiangonana dia tehirizo mba haharitra amin'izany fitiavam-bavaka izany. Mangataka aminao izay mba ho tahinao ny asanay, ho tahinao ny fivelomanay, ho tahinao ny ankohonana, ho tahinao ny tokantrano aroarovanao izany. Menao fiadanana sy fahasambarana mba ahitanay fifaliana sahady amin'ny fanomponanao. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra ho aminay rehetra ny fiadananao sy ny fahasoavan'i Kristy. Misaotra raha eo. Amen.